tana mihitsy zany any Rajoelina amin'ny rehetrarehetra, anazy ny lalàna, anazy ny androm-panjakana, anazy ny miaramila, anazy ny sehatra anazy ny vendrana, satria izy manana vendrana amina million maro izy manoa anazy. Tena tsy tana mihitsy zany fa tena rouleau compresseur izy hiafidy zay. Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka azy tapaka ny watadagasy ny tenako. Androany isika dia andeha resadresaka ny savorovoron-dresaka izay misy amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy izay hovoaka ny HCC afaka andro vitsivitsy. Fa milohan'izay dia aza dino sy manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba hahafahana mandravona andreny hevitra rehetra eny mba hanaovantsika vidéo manaraka eo. Ary aza dino ihany koa ny milekeny vidéontsika, ary aza dino toraka izany hatrany miabony amin'ny chaîne-tsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa misy tomboto watadagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandela isika fa vetrany tonga dia vavany ndao ary. Ny raha nahita ary ny raha nahalala fa vantany vona metra-pialana ny filoha teo aloha Andrin'ny Rajoelina talohany ho firotsahany indray mandeha tamin'ny fiodinana fifidianana filoham-pirenena 2023 teo dia naro ny resaka nandeha ary initantsika iny moa zany anisan'izany resaka izany ny mahakasika ny fananana nationalité français izay voararany lalàna moa izany fananana nationalité français izany amin'ny firotsahany ho fidina ho filoham-pirenena. Kinanjo anefa dia nanaiky izay firotsahany ho fidina izay ihany moa ny HCC satria nilaza izy reto fa tsy fandakan-dalàna izany fananana nationalité français izany na dia tsy naturalisé aza. Nefa manohitra an'izany tanteraka ny ao amin'ny fehezan-dalàna izay voasoratra tsara mazava ao amin'ny article 42 sy 43 amin'ny mahakasika izay fananana nationalité vahiny izay. Raha ny voasoratra ao amin'ny fehezan-dalàna dia tsy tokony ho afaka hirotsaka filoham-pirenena intsony andriamatoa Andry Rajoelina satria izy no nangataka an'io nationalité io izany hoe efa lehibe izy no nomena an'io fa tsy hoe teraka tany andafy akory izy ka izay indrindra no nahatonga resaka savorovoro etseroa ary izay ihany koa no nahatonga an'ireo collectif des candidats izay nitambatra niady amin'izany tsy fanarahan-dalàna izany ary nanao fangatahana trano moa ireto vondrona candidat ireto hatramin'ny farany. Mandraky tiany androany dia mbola tsy nisy nivaly ny fangatahana izay nataon'ireo vondrona candidat ireo mahakasika an'izany tsy fanekeny izy ireo ny hirotsahan'olona izay manana nationalité vahiny indrindra fa nationalité français nirotsaka ho fidina ho filoham-pirenena izay hitondra ny Madagasikara. Manoloana izay rehetra izay dia tsy mbola nisy nihetsika mihitsy ireo ratsamandraika eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao na dia eo aza ny savorovoro etseroa ary na dia eo ihany koa ny fangatahana izay nataon'ireo vondrona candidat izay fa tsy misy nitombona ary tsy mbola misy azo ny raisina mihitsy ny fangatan'izy ireo mandraky tiny androany. Ka izay indrindra no mahatonga any ireo diaspora sy ireo olo-pirenena malagasy izay mila ravinahitra ny ivelany nanao fanambarana ny hoe tsy maleo tena tsony ny Madagasikara satria raha toaka i andriamatoa Andry Rajoelina no nitondra ny Madagasikara amin'ny 5 taona manaraka dia tsy maleo tena ny Madagasikara izay satria amin'ny mahavazaha azy dia niverina indray ny fanjanahantany fa amin'ny endriny vaovao. Hosetrin'izay hatrany moa dia nanao fanambarana hikoto lehilahy Maitsoambo fa voafehiny Andry Rajoelina daholo izy ireo ratsamandraika rehetra sy ireo fitsarana rehetra any Madagasikara any hoy ikoto lehilahy Maitsoambo ihany. Ary toa manamarina an'izay tokoa ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria mialohan'ny fifidianana moa andriamatoa Andry Rajoelina izay nanao fanambaranam-pahabe maso fa izy dia isan'ny olona stratège izany hoe efa manana stratégie izy amin'ny zavatra rehetra izay ho ataony. Maro ireo olo-pirenena izay tsy faly amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia misy moa nanao fanambarana tamin'izy ireo nilaza hoe raha toaka misy ny fikorontanana sy ny savorovoro amin'ny 5 taona manaraka eo ary raha toaka misy ny raha mandrikandray ohatrany tamin'ny 2009 sy 2002 dia tsy afabela amin'izany ho izy ireo ny HCC sy ireo olona izay minia mikipo maso tsy mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao. HCC hatrany moa ny resaka dia izy no tompo teny farany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy izay ho tanterahan'izy ireo amin'ny 1er décembre ho avy izao moa izany ka eto ampiandrasana izay voka-pifidianana ofisialy izay ny rehetra amin'izao fotoana izao. Fa na eo aza izay mbola tsy fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy izay efa hita soritra sahady fa efa nandefa fanasana ho an'ireo filoham-pirenena atsy Afrika ny mpiaradia amin'ny candidat Andry Rajoelina. Mety midika ve izany fa efa fantany fa tsy maintsy izy no holany satria araky ny vokatra vonjy-maika izay navoaka ny CNI moa dia izy mitarika lavitra dia lavitra ka mety ho anton'izay no mahatonga azy mahatoky tena tanteraka fa tsy misy fiovana tsony io na dia eo aza ny fitoriana marobe izay voarena HCC nataony ireo vondrona candidat sy ireo candidat izay nirotsaka tamin'ity fifidianana ity ary ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana izay tsy manaiky ary mitsipaka mari-drano an'io valim-pifidianana io. Andrasantsika
manaraka izany ny fiovany voka-pifidianana ofisialy izay ary eto ampiandrasana izay mety fiovany amin'ireo salanisa izay azon'ny candidat tsirairay ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Izay raha mahakasika ny videontsika mitindray mitoraka ity tompoko lasy tompoko vavy manasantsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity videontsika ity mba hafahana mandravona an'ireny hevitra rehetra ireny hanaovantsika video manaraka eo. Manasanareo ihany koa ilekeny videontsika ary manasanareo antanandroa hatrany abonné amin'ny chaîne-ntsika mba hafanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa amin'ny tonga tawatasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Simio, o meka me mito, sasa mi anoci, valo vi anoza,